andrahonao amin'ny ilany atsinanana everiny ivadika arivo-doza ao anatin'ny 4 ora ho avy. Fahavaratra, rano miakatra, ahiny irongatra ny aretim-pivalana ny lagaly sy ny gripa. Kere, tsy tokony hisy eto Madagasikara izany, hoy Radanois Julien. Zoma fa 1 ny volana janoary ny taona 2024 manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa anatin'ny pejin'ny fampalalambavao-ny MBS amin'izao takariva izao. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana avy hatrany ary dia maro ny aretina mety ahazo ny tsirairay indrindra ireo eny amin'ny faritra Iva, Diborano atao anatin'izao fotoam-pahavaratra izao. Isy ny fiakaran-drano, mila mandray ny tandrify azy ny tsirairay manoloana izany ka hitandro ny fahadiovana tsy hitaran'ny fahavoazana toy izao indrindra ny fanadihadiany Ando Miaratina sy Mathieu Princy. Miakatra avokoa ny rano indrindra ireo faritra Iva amin'izao fotoana izao. Ato anatin'ny fotoam-pahavaratra raha teo isika ka mampahazovana ny rotsankorana. Aretina maro no mety ho azo manoloan'izany. Eo ny gripa, ahina mafy ihany koa ny firongatry ny lagaly sy ny areti-pivalanana hoy ny mpitsabo, izay aretina saika azo avy amin'ny lotony ankamaroany. Mila mitandrina araka izany ny rehetra, indrindra hitandro mandrakariva ny fahadiovana, na izany ny vatana na ny toeram-ponenana, indrindra eny amin'ireo toerana be olona. Tandindondoza manokana amin'izany ny ankizy sy ireo marefo. Ny aretin'ireny azo avy amin'ny maloto ny miraikitra eny amin'ny vatana reny, ny lagaly kokoa mety iseo mety hiparitaka satria ny rano ampiasana tsy madio, maloto. Ny aretin'ny sakafo maloto izay miditra any amin'ny vava mety ho be dehibe ary mety handripaka ny olona. Ireo olona lay eny amin'ireny toerana famonjena trabona ireny, reny zao dia mety iseo. Mila fitandremana manokana satria maro dia maro izy ireny, ny toerana fikakazana, ny toerana fandroan'ireny olona ireny. Be dehibe zany ny aretina. Mango fotsiny ny valana aretin'ny coronavirus izay mandripaka eto Antananarivo. Ny aretina gripa, izay ataontsika hoe misy gripa hafahafa mamela amin'izao rahasotoana izao. Tsy coronavirus irery fa misy aretina izay voatsikaritra mpitsabo. Zany ny aretina mety be dehibe miseho amin'izao rahasotoana izao. Ary tena atahorana ny fiparitahana izy ireo raha tsisy ny fandraisana andraikitra aingana ataon'ny tsirairay avy. Maro ireo ivitoerana mandray an-tany ireo trabony atratry ny tondra rano eto amin'ny faritra Antananarivo. Tsy tokony ho atao ambanin-javatra ny fahasalaman'izy ireo hoy hatrany ny mpitsabo. Fandraisana andraikitra faran'izay aingana tokony ho atao ny fametrahana toerana ahafahan'ny rehetra midio eny amin'ireo toerana voatokana. Eo ihany koa ny fametrahana ny ivitoerana mandray an-tanana andromanalina ny fahasalaman'ny mponina. Fandraisana andraikitra ao anatin'ny fotoana faran'izay aingana dia ny fanaovana ny WC any amin'ireny toerana ireny. Manaraka izay ny toerana ahafahan'ny olona midio. Rano zany tena tsy tokony ho tapahan'ny jirama satria tena mijaly dia tena mijaly. Na fandefasana an'ireny camion citerne ataon'ny jirama ireny amin'ireny toerana isin'ny tapaka rano ireny dia asiana toerana ahafahan'ny olona misasa, manasa tanana dia asiana savony. Omena fahafahana ireny tompona andraikitra isaky ny fokotany. Tsy isaky ny commune intsony fa isaky ny fokotany. Amin'ireny toerana misy ny trabona ireny tena jerena manokana dia mifandefasana ny ekipa amin'ny mpitsabo, ekipa sanitaire satria urgence sanitaire ny resaka eto. Tsy tokony ho varimbariana ny rehetra, aina ny fahasalamana ary mitaky fahatsapatena, ezaka ary fandraisana andraikitra ny sambatan'olona no ahafahana misitraka izany. Fihetsika tsotra no takiana dia ny fitandrona ny fahadiovana amin'ny lafiny maro izay manampy ny rehetra hiady amin'ny valana aretina samihafa. Isan'izany ihany koa ny Covid-19 izay mbola tena miparitaka amin'izao fotoana izao. Ny veriny indray kosa ny olana misy eo amin'ny fokon'olona sy ny olom-panjakana iray makasikana parikina eny Ambohibato Ambohipo, boribory-tany faharoa raha somary nangina izany sy taona lasa teo. Nanao hetsika fanoerana sy ny fikasana aka tany-bahoaka ny fokon'olona teny an-toerana io maraina io. Raha manomenjana sy Andra Kotomalala. Solombavambahoaka IRD izay voafidim-bahoaka atao amin'ny boribory-tany io ihany no voatontony ireo fokon'olona fa mikasa ibodon'ny tany izay fanaovan'izy ireo parikina efa taonany maro etsy Ambohipo. Tany-panjakana ity toerana ity raha ny fanazavana
ary efa nisy ny fangatahany ry fokon'olona eny an-toerana amindrana azy amina fikambanana mba ahafahan'ny vahoaka mampiasa ny tany ara-dalàna. Androany anefa dia nisy iraka avy amin'ny solombavambahoaka IRDU andrefin'ny tany ary nilaza fa misy ampahany amin'ny toeran'io azo n'ity solombavambahoaka ity. Tonga motoro miaraka amin'ny géomètre milaza fa andrefin'ny tany député Lanto zay, Lanto Rakotomanga, dia gaga amin'ny fokon'olona hoe fa ahoana tolena tena kanirina ndray fa sanatriny ampivandravandra ka noho izay anton'izay na ny androany ara dia mbola eny teo ny anaran'ny député Lanto Rakotomanga ka miangavy an-tanandroanao zay manao antso Andramatoa député Lanto Rakotomanga miangavy an-tanandroam-pahanetretena mba hiakatra ety amin'ny fokon'olona miangavy anao zay. Efa nisy taratasy nalefako any aminao voaray ihany mahakasika an'ity dossier feno fangatahana anao hiakatra ety. Nandefasana ny taratasy tany amin'ny député Lanto dia efa tany amin'ny septembre 2020 teo ngambany nandefasana an'izay taratasy zay. Efa herintaona mahery zany fa noho ny fahasarana ngambany izy mety tsy tonga eto. Za mihitsy nanatitra an'io tao amin'ny assemblée nationale tao amin'ny Braoany tao amin'ny secrétaire zany dia voaray ihany. Efa nandefasan'ny fokon'olona eny an-toerana taratasy io solombavambahoaka io efa herintaona izao raha ny fanazavana saingy tsy mbola nipoitra nitondra fanazavana mahakasika ny mahazy io toerana io. Etsy ankilany dia fantatra ihany koa fa misy mpiasan'ny ministera izay nasain'ireo fokon'olona ny karakarany taratasin'izy ireo teny amin'ny ministera tompon'andraikitra ihany koa no nahazo ny ampahany tany sasany. Izany hoe efa voazarazaran'ireo manakatao ilay tany. 18 décembre 2020 ny efa nisy ohatran'izao dia efa nilavana dia efa nihevitra mihitsy ny angataka an'ity satria tsy azo zany ny tanympanjakana raha tsy amin'ny alalana fikambanana. Dia nanangana fikambanana hoe doniana manokana ity fikambanana parkinina anareo ity. Dia hatramin'izao zany zay dossier zay efa tamin'ny 2017 hatramin'izao mbola tsy mivoaka ka zay zany nanentana anay fitondram-panjakana hoe ny ampiatra ny lalàna zany amin'ity le fanaovana abus satria amin'ireo mpangataka ireo misy mpiasan'ny domaine dia manao abus de fonction zany zareo satria perinasa ny lalovan'le dossier dia ry zareo ihany no mangataka an'le izy any anaty dossier any ny anaran'ny zareo. Misy vadina mpiasan'ny domaine perinasa tamin'izany mangataka an'le izy ka ny angatanay zany dia zao ty dossier ty zany manomboka zao dia ny atanatohatra rehetra dia andehananay mahita zay misy kolikoly ao dia zay mahatonga an'le dossier alefany amin'ny Bianco sy Mpaky satria misy toerana fitobian'ny fiara ihany koa ity toerana ity raha sendra misy ny ain-trano naloza afa-mitranga any anaty tanàna. Ny sefoko tany eny an-toerana izay nilaza tamin'ireto fokon'olona ireto fa tsy hanao soni ireto taratasy ataony olon-tsotra momba io tany io satria vahoaka no mampiasa ny toerana andrasana ny toy ny raharaha. Eo amin'ny vavaony mety ho toetry ny andro kosa indray dia mihamanantona ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ilay tangoron-drahona any atsimo-atsinanan'ny Nosy anano anarany ampitondraina ity rivo-doza ity rehefa mahafeno ny fepetra. Andro-miaratina sy Mathieu Prince. Io no anarana ampitondraina ilay rivo-doza miforona ao avaratra atsinanan'ny Sainte Marie rehefa mahafeno ny fepetra maha-rivo-doza azy. Mbola eo ampiforonany eo amin'ny 700 kilometatra atsinanan'ny Sainte Marie ary mizotra manantona ny Madagasikara ity andro ratsy ity. Vinavinaina anambana hiditra ny tanety amin'ny morontsiraka avaratra atsinanany izy manodidina ny farany herinandro izao raha ny fampitamba avao avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Nahazo fanairana maitso araka izany faritra Antala, Analanjirofo ary Antsinanana. Ilazana manoloana izany ireo mpanjony sy mpampiasa ranomasina amin'ireo faritra voalaza ireo tsy hiandrika satria ho ratsy tanteraka ny toetrandro. Manaitra ny rehetra ihany koa hiomana sy soroka ny loza ka hiala amin'ireo faritra izay heverina ho ampiti-doza. Raha ny vaovao hatrany ihany koa dia mbola hitohy hatrany ny rotsankorana amin'ny faritra avaratry ny Nosiny. Voakasika izany Sofia, Diana, Antsinanana ary Analanjirofo. Mandritra ity farany herinandro ity. Mety ho tafakatra hatramin'ny 100 milimetatra isaky ny 420 orana habetsaky ny rotsankorana amin'ireo toerana voalaza ireo ka atahorana ny siny ny tondra-drano. Nahazo fampitandremana amin'ny loko mena araka izany Nosy Beanala, Marolambo, Antanambao Manampotsy, Vatomandry ary Manoro. Filazana amin'ny loko mavo kosa ny amin'ny Fisaony Ranivongo, Vavatenina, Brickaville, Fianareva Est, Mananaravaratra, Maroantsetra, Sainte Marie, Toamasina Volosy Faharoa, Moramanga, Antsohi, Analalava, Ambanja, Nosy-Be, Ambilobe ary Antsiranana. Mila mailo sy mitandrina trano ny rehetra manoloana izany.
tsy voasamba no nandrenesana fitarenana ny fomba fiasan'ny mpiasa eo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo amin'ny resaka fanamparam-pahefana sy ny tsindry azo lena. Olona nitondra moto scooter sy mpanasa fiarenana lakely indray no niaran'izany tamin'ity androany ity. Mialy Rarinombana sy Mathieu Princy. Toy izao ny zava-nisy teny Analakely manoloana ny toeram-pisakafoana izay maika androany tokony tamin'ny 20 sasany etoandro. Ifandroritan'ny mpiasan'ny komuna tamin'ny tompony sy tamin'ireo olona teny manodidina ity kodiaran-droa izay nipetraka tao anaty parking teny an-toerana ity. Tsy fantatry ny tompon'io moto io izay tena fahadisoana izy ireo kanefa dia nanaovany ireto mpiasan'ny komuna ireto angaredona sy noteren'izy ireo no bataina tao anatin'ity camion ity io kodiaran-droa io ary tsy namelana izy ireo raha tsy azony izany. Ny iray feo nanohitra ny tsirariny nataony ireto farany ireo olona teny an-toerana izay nilaza fa tsindry azo lena sy fanaovana tsinontsinona ireo vahoaka madinika izay toetra efa tsy mahagaga intsony ny zavan-tseho. Zay zany tompoko an mpiasa eto dia raha mpiasa eto ary zay zany tompoko an efa tsy ao anaty livre hoe kana camion na hoe parking na tôbily fa mba eto an'izay maika zany zay tompoko hoe tsisy tôbily mihitsy eo nefa ny asa zany mba tsisy anao inona ary zany zay tompoko ha nefa ny mbola enjiana ny zavatra olona eo mba io fity famelomanay amin'ny vady aman-janakay anasa moto zareo dia tonga dia iny batainy iny ny moto nefa ny tsisy fahadisoan'le olona safidy ndiavam-bola zany amin'ny zareo le ao amin'ny commune mihitsy zany le raharan'ity moto ty satria raha vao tsy mandoha vola zao ny tompon'ireny olona ireny dia tsy mivoaka iny moto iny dia nefa misy risy zany izy tsy maintsy mandefa kely tapomasy zany le izy asitsika kely zany nefa ny iady amin'ny kolikoly ary atao hoe dia maninona ny kolikoly mbola atao manjaka zany ambony eo zao misy parking na moto zay sa hoe zay hoe manana lalàna dia zay tsy manana lalàna avy atao tsinitsiny no inona ary zay angalatra zay enjiany manao mariny zay mbola reny nanaovana anay folo taona zay teto tompoko mbola tsisy an'izao manao ny fisian'le commune atao amin'ity zay maiko ty mihitsy tompoko ny tsy mety mamety ve zany fanaovana tsindry azy leny zany tompoko. Rehefa nasay sy ampahory vahoaka ary aka ny fananan'ireo olona loha lahakana ny eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra raha ny resaka fanamboarana sy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa toy ny lalana eto Antananarivo izay saika feno lavadavaka sy sy matanteraka kosa nefa toa mitaza-potsiny sy manao be marenina ary tsy mandreny andraikiny izy ireo. Ny fitarainana etseroa nefa tsy mitsaha mitombo isan'andro. Mipetraka hatrany ny fandaniana hoe fahoentina aiza marina ity firenena ity. Antreto mantsy dia toy izay mety amin'ireo olona ao amin'ny fitondrana no ataon'izy ireo fa tsy izay mahasoa sy lahara-pahamena ho an'ny vahoaka malagasy. Ny fandika an-dalàna ao anatin'izany tsy lazaina intsony. Ny afara tamina korontana ny famaranana fampelezan-kevitra izay ho filohan'ny CEUM ny firaisan-kina ny mpianatry ny université ny Mahajanga Omaly. Raha ny angom-baovao dia mpianatra roa naratra mafy. Ny antony nahatonga ny fifandonana dia tsy fahazakana teo amin'ny sampanoana ny kandida ny latsaka hofidiana ka nanomboka tamin'ny fitoraham-bato ka nitarika ny fifandonana teo amin'ny rotonto izany. Tsara manamarika fa rahampitso sabotsy 20 janoary 2024 no hiatrika ny fifidianana ny mpianatra. Tsy tokony hisy kere izany eto Madagasikara raha toka hainy mpitondra ny mampiasa araka ny tokony ho izy ireo tany midadasika azo ambolena ohatra amin'izany ny apemba dia azo atao tsara ny mamboly sy manondrana izany any ivelany hoy Hadanoaha Julien Asinandria Malala sy Tokatra Marolahy. Tsy tokony hisy eto Madagasikara ny kere sy ireo endrika rehetra iseho ny tsy fanjari-tsakafo manana ny etomanana rehetra isika eto Madagasikara afahana misoroka izany kere izany. Ny tany malalaka, ny toetrandro manaraka tsara ny fepetra takiny ny fambolena, saingy ny politika ampitondra mihitsy no tsy misy. Toprosa Madagasikara, eto amintsika rehetra tsy tokony isy an'izany kere sy famine zany. Raha ka ohatra anankiray sorgho, le apemba. Malagasy tsy mihinana apemba 100%. Ny afrikanina mihinana apemba presque 100%. Nefa zany apemba zany raha eto amintsika ny ambolena 3 fois na 4 fois ny récolte dans l'année. Zany hoe tsy tokony isy kere eto amintsika. Fa anjarantsika zany mijery an'izay politika ahitana an'izay zavatra. Mbola misy keny hoe politique de fixation sur les lieux, politique de migration interne. Misy zavatra misy zao eto amintsika ny olona avy any atsimo miakatra ka tia andrefana daholo dia efa miteraka problème sahady zao dia zay natao hoe tokony apetraka deny zao ny politique de migration interne sy politique de fixation sur les lieux. Tsy nisy mihitsy zany hatramin'izay mpitondra mifandimby teto amintsika nefa Madagasikara misy presque any amin'ny 40 millions
d'hectara zany a terre cultivable eto Madagasikara 10% reny ny voavoly hatramin'izao. Zany zany a tokony isy politika d'orientation any amin'izay eto amin'ny lafin'ny malagasy eto an-toerana dia zay le hoe diplomatie d'exportation afaka manao exportation kotsika manenika manao conquête ny marché régional. Arak'izany dia tokony ho efa ela ny foana teto Madagasikara io resaka kere io. Raha tsy haivina tokoa mantsy ny 20 aprily 2024 no naseho tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny vitrine de Madagasikara tao Iavoloha tamin'ny fotoam-pitondrany ny filoha Marc Ravalomanana ny valin'ny andrana fambolena ireo apemba ireo ary hita fa tena nahomby tanteraka izany. Io apemba io tokoa mantsy no saika atao farampitsakafo ny malagasy izay tratry ny kere tamin'ny fotoan'andro ny filoha Marc Ravalomanana izay trany. Noho ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 nataony Andry Rajoelina nefa dia tapaka io tetikasa io ary izao mihamafy izao hatrany ny vokatry ny kere any atsimo. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia isany mihodina any amin'ny Facebook amin'izao fotoana izao indrindra tamin'ity herinandro ity ny fitsidihana nataony ilay teratany vahiny Dylan Thierry mpanolotra fandarana amin'ny fahitalavitra na antsoina ihany koa hoe télé-réalité. Antony fitsidihana Madagasikara moa dia nijerena ifotony ny zava-misy marina amin'ny faritra atsimo nosy iny izay misy ny kere andehoentina aminao ary ny sary sy ny afatra nozaraina nandritra izany. Afatra Solondraibe sy Manora Andriamalala. Tsy misy vina amintsika intsony ny olona sedrain'ny malagasy anjadin'ny kere any amin'ny ilana atsimo nosy iny. Ny mety ho vaovao indray ny fiparitahan'ny sary izay mandona fo paritako amin'ny tambazotra tserasera kehitriny ka maneho fa tena mbola tsy resy ny ady amin'ny kere eto Madagasikara. Teratany vahiny no mizara sy manampy ireo mponina any an-toerana. Milatsaka tsirapony lehilahy manaitra ireo tompon'andraikitra rehetra. Anatin'ny fahoriana lalina ny malagasy maro miaina no hanina mahery vaika. Manao antso avo amin'ireo malala-tanana izy ny fanampiana anasoavana ireo malagasy mijaly any Atsimo nosy. Mahamenatra ny zava-mitranga. Miandry ireo vahiny foana isika vao mikorapaka manao vonjy rano vaky any amin'iny faritra iny. Zary resaka mandalo sy mitoetra fotsiny ihany mahakasika ny zava-misy iainan'ireo malagasy any Atsimo nosy. Ny fitondram-panjakana variana mitetikasa tsy mitondra soa ho an'ny rehetra. Ny fanaovana teleferika, tanàna vaovao, tetezana miantona sy ny maro hafa no ireharehana tsy misy fiafarany. Ny tena olana any ambanivolo sy amin'ireo tanàna lavitra andrina nefa tsy aisy tsy tsapakory na mety tsy rarahina mihitsy aza. Manilika ny andraikitra sy faly anasoketany hafa foana ny fitondram-panjakana. Lany andro mitady ny tombotsoany etseroa ka adino ny tena zava-misy marina iainan'ny vahoaka malagasy. Hoy ilay teratany vahiny ao anatin'ny trankalany hoe ahoana ny fomba iainantsika toy ny hoe milamina ny zava-drehetra nefa amin'izao fotoana ny zazakely, ny ramatoa antitra ary ny zaza dia mosarena. Tena maty arabaka tena izy ireo satria mosarena. Ratsaivina efa nisy ilay mpanao gazety nanao fanadihadiana mikasika indrindra io kere any Atsimo io izay nanaovana vava fa hoe manao tsinontsinona ny maha-malagasy sy ny maha-olona. Sary tsy izy no naseho tao anatin'ilay horonan-tsary nivoaka. Kanefa iaraha mahita fa tena lany hevitra ireo mponina any an-toerana ka mitady ny hevitra rehetra ivelomany. Nandritry ny fotoaniny ihany koa no nahitana ny fiatsehana teo anivon'ny fitondram-panjakana. Ankehitriny mbola ny vahiny ihany manaitra amin'ny loza mamelo ny vahoaka malagasy. Enatra ho an'ny vahoaka era-manontolo ny tranga toy izao. Variana manenjika sy te hitovy amin'ireo firenena lehibe ny eto ambany maso indray ny tsy hita. Miainga ambony tsokoko ny mpitondra, ny vahoaka malagasy mitrongo vahoamana. Paikady maharitra sy afaka mamany olany malagasy izay efa reraka sy maty misary no andrasana fa tsy fampibabenina trosa be indray ny taranaka faramandimby. Efa tsy lakiloso intsony ny sitomina ankehitriny fa velo takotra mihitsy. Ny vaovaony serasera sy ny asa fanaovan-gazety kosa indray dia maneho ny fahavonona ny hatrany ijoro sy hitondra ny anjara birikiny anaty tsara ny asa fanaovan-gazety sy anasoavana ny firenena ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara na ny FJM izany. Nanatanteraka fisiaolana teny Alasora teny ity fikambanana ity ho an'ny androanty andinina ny vinanasa ao amin'ny ity taona 2024 ity. Mialy rary nombana sy Mathieu Prince. Tsy mora ny asa fanaovan-gazety ary maro ireo olana sedrainy ireo mpanao gazety vehivavy eo am-panatanterahana ny asany. Na izany aiza nefa mezaka hatrany ireo vehivavy mpanao gazety manatanteraka tsakany sy andavany ny asa mpandraiketina azy ireo amin'ny fanomezana vaovao maro-potitra ho an'ireo mpanaraka azy.
eo ny fiantsoroana ny andraikitra isan-karazany eny anivon'ny tokantrano sy eny anivon'ny fiarambonina fa tsy latsa-danja ao anatin'izany ny asa fanaovan-gazety. Mahay mifanohana, mahay mifanampy ary mahay mifampiaino ireo vehivavy mpanao gazety eo am-panatanterahana izay adidy ho an'ny firenena izay. Izany raha teo no antom-pijoroan'ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety ivondrona ny mpanao gazety vehivavy rehetra manerana ny nosy izay nitsangana ny 8 Martsa 2024 ary ahitana mpikambana maherin'ny 500 amin'izao fotoana izao. Maro ny vinanasa hotratrariny fikambanana entina hatrany hanatsarana ity asa ity amin'ny ity taona vaovao 2024 ity. Ny femme journaliste eto Madagasikara amin'ny fahitako azy amin'ny ankapobeny vehivavy mijoro, manapa-kevitra, tompon'andraikitra, tena tompon'andraikitra ary indrindra manana le fikambanana zany manosika ny tsirairay hoe ihetsika ny amin'ny tontolo misy anazy ihany na ny tokantrano na anaty fikambanana na izanaiza zany dia vehivavy mpanao gazety tena hoe mijoro foana mandray andraikitra voalohany amin'ny ankapobeny. Ny olana zany aloha dia mitovy foana amin'ny fanaovan-gazety tsy lahy tsy vavy ny maro-karama tsy ampy tsy mahavelona zato isan-jato zay ny olana voalohany dia ny eo amin'ny fahaiza-manao tsy mila ampiana ny hoe resaka matianina tsy vehivavy reno fa ny rehetra vehivavy raha miezaka koa fa ny rehetra no mitovy ny olana nalàna vavy amin'ny ankapobeny. Misy tetikasa lehibe dy amin'ity taona 2022 ity dia misy ny formation miataka kely ny formation amin'ny ankapobeny tsy formation journalistique zato isan-jato zany fa entrepreneuriat, ligne management ohatra ny ahoana ny fahafahan'ny vehivavy gazety mampitombo fidiram-bola ho aminy fanatsarana ny asa sy le professionnalisme. Mahatsiaro manana andraikitra amin'ny famerenana ny Madagasikara ho nosy maitso ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamena ho azy ireo raha teo izany izay iarah-miasa amin'ireo mpiantsehatra momba ny tontolo iainana. Nitsangana le association tamin'ny mois de décembre noho ny antony hoe be da be le doro-tanety. Ny tanjona voalohany hoe objectif premier fotsiny aloha zany andao amboly. Après ireo zanak'azo rehetrarehetra ireo adapté ho an'ny tokotany eto Antananarivo daholo na kely tsy afaka tsy matahotra zany tsika hoe miainga ny parquet amin'ny tranontsika rehefa tena maniry le azo moly izy afaka tahena daholo rehefa ohatra ka hoe tena kely ny toerana. No tanterahana androany teny Alasora moa ny fifampiarabana noho ny fahatrarana ny taona vaovao teo amin'ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena dia efa fantatra ny ekipa ifanandrana amin'ny lalao ampahavalon-dalana amin'ny kanina 2024. Ny 13 Janoary izao moa no hanomboka ny lalao ka ekipa 40 no ifandona amin'izany izay ahitana lalao 7. Ny fandona voalohany dia Burkina Faso sy Gabon amin'ny 4 ary ny fifandonany eo amin'ny Nigeria sy Tunisia amin'ny 7. Ny 14 ny volana Janoary kosa dia ifandony Guinée sy Gambie ary manaraka azy Cameroun sy Comore. Mety ho sahira ny Comore amin'ny ity lalao ampahavalon-dalana ity satria dia efa somary tsy nampozina ny atafiakatra azy nanoloana ny Sierra Leone teo amin'ny lalao farany na izany aza dia izy aloha no voahositra ho laharana fahatelo tsara indrindra na ny meilleur 3e. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia tsy mitsahatra mitady vahaolana amin'ny resaka fanadiovana ny rivotra iainana ny rehetra amin'izao fotoana izao. Miroso amin'ny fampiasana fitaovana entina manadio rivotra ny ao Pôlôna ankehitriny hiatrehana indrindra izao fotoana mangatsika any an-toerana izao. Afitra solondray be sy manora André Malala. Any amin'ny faritra atsimon'ny Pôlôna manao fanandramana amin'ny milina afaka mamoaka setroka miampy rano ny amin'ny lanitra ny pasiansa. Tanjona ahafahan'ny mponina miaina tsara kokoa sy misitraka rivotra madio. Fanambarana ny rivotra sy asety ilaina no nahazon'izao vokatra izao. Io no atosika amin'ity milina ity ka manosika ny rivotra maloto hiakatra. Araka ny fanazavan'ny tompo-kevitra amin'ity milina ity hatrany dia manampy betsaka amin'ny fanadiovana ny rivotra io voka-pikarohana io. Mety ampihana ny rivotra maloto 5 ka hatramin'ny 30 isan-jato izany. Afaka miroso amin'ny fanandramana izy ireo raha toa ka misy vokany tokoa ny fikarohana. Mitaintaina ny rehetra noho ny feo mahery teraka ity milina ity izay tena akaiky loatra. I Pôlôna no firenena ahitana fandotona rivotra be indrindra ao Eropa, indrindra rehefa vanim-potoana ririnina toy izao. Antony mahatonga izany ny fampiasan'ny rehetra ny fatana manafanesa tokantrano. Ity milina ity izay efa eritreretina ho amidy atsoatsy ao Pôlôna.
feno roa taona katroka androany sy ny nitondrany ben'ny tanàna lanta amin'ny anarany antokontsika i Madagasikara ny komina Alasoura tsy sakana velively tamin'ny fampandrosoana ny Covid-19 raha nambarany tamin'ny Asinandriamalala sy Tokotry Marolahy. Tsy sakana velively amin'ny fampandrosoana ny komina Alasoura ny fisian'ny Covid-19 teto Madagasikara. Roa taona katroka androany tokoa mantsy no nandraisan'ny Jimirandriantsoa ny fitantanana ny komina Alasoura. Tsy nisy ny vola fanampiana avy amin'ny fanjakana fa ny volan'ny komina sy ny volam-bahoaka hatrany no natao tsara tantana ka nahafana nanome tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka tao anatin'izay roa taona izay. Ny zavatra anankiray izay tena niazakazahana dia ny fanadiovana ny tanàna sy ny fifidianana ireo fitaovana izay nentina nanadiovana izany tanàna izany. Tao anatin'izay roa taona izay dia nahazo camion roa ny komina raisa taona izay ny tanjona mba nanatanterahana ireo asa maro samihafa izay natao teto. Tao anatin'izay roa taona izay ihany koa dia nizahana ny nampandeha ny ambulance izay miasa andro manalina mitatitra ireo olona izay mila atao évacuation makany amin'ireo hôpitaly lehibe any Antananarivo. Tao anatin'izay roa taona izay ihany koa nefa dia tsy maintsy nizahana ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina tahaka ny fanatsarana ny resaka fitaterana arak'izay azo atao satria tsy ny komina no misahana izany resaka fitaterana izany fa ny fitondram-panjakana fohibe nefa ny mponina Alasoura mijaly eo amin'ny resaka fitaterana. Eo ihany koa ny lalana fivezivezena atao anatin'izany komina izany dia mbola misy ireo tanàna sy fokontany izay tena mitoka-monina na izany na tsy izany dia anisany fiara-miasa tamin'ireo mpiara-miombonantoka na dia teo aza ny valanaretina dia navita EPP zahay ary manokana ny herinay sy ny tanjakay amin'ny fampandrosoana ny asa fampianarana atao anatin'izany komina izany manampy ireo ray aman-dreny mba hampiditra ny zanany any ampianarana ary mbola toy izany rehetrarehetra izany satria eo ampanitarana ny lycée amin'izao fotoana izao. Santiona ny asa vitany ben'ny tanàna Alasoura tao anatin'ny roa taona izay voalaza izay. Ny tsapa dia niompana tamin'ny sosialim-bahoaka ny asa vita na dia tsy nisy vola fanampiana avy amin'ny mpitona fanjakana aza. Fitaratra ho an'ny fanjakana fohibe izany rehetra izany satria ny antoko tima sy ireo olombafidy lany tamin'ny anarany antoko dia manao ny asa ho an'ny vahoaka hatrany. Tsy alaolana ny Covid-19 izay fialana olana fanao ny fanjakana Andry Rajoelina. Izaho eny an-toerana hatrany isika dia anisan'ny komina nitondra takaitra vokatry ny rosakorana be loatra ny komina Alasoura raha nambaran'ny ben'ny tanàna Antrandy hatramin'ny androany dia mbola mitondra takaitra ny mponina amin'ity komina ity raha nitatitra farany. Fanazavana ary. Tao anatin'ny fandalovany ny orambe iny izay mbola tsy miantona izany raha ny tena marina sy ny vaovao maro samihafa fa nisy ny fiotsahan'ny trano ary nafatesana olona anankiray teny amin'ny fokontany mahitsy ary maromaro ireo trano izay rava ary misy ny trabony eto amin'ny komina Alasoura izay ezahana moa ny fianakaviana ihany aloha hatreto no miay azy ireo miaraka amin'ny fokontany sy izay azon'ny komina tao fa mbola eo mpandaminana izahay miaraka amin'ny BNGRC ny amin'izay tokony anaovan'izy ireo raha ohatra ka mbola mitony rotsakorana satria lasa tsy manan-kelofan''ireo olona ireo izay miisa hatrany amin'ny 520 any hoany izay tsy mitsaha mitombo rehefa mandroso satria voamaly zao tao mendrika lovana nisy trano anankiroa izay nirodana ny antsoina ny mpamonjy voany tany Antananarivo renivohitra ary ahitana olona valo tao amin'ny trano anankiray ary olona anankenina ao amin'ny tany anankiray. Ny ankoatran'izay ny amin'ny faritra Iva eny amin'ny bypass iny dia tena miandrona ny rano ary hatramin'izao zahay dia mbola mamoaka izany rano izany satria ny foto-drafitrasa izay namohanan'ireo rano ireo hatramin'izay dia tsetsina daholy noho ny fisian'ny fanorenana izay tsy voahevitra tany amin'ireo faritra ireo nandritra ny taona maro. Ka amin'izao fotoan'izao izany dia mezaka izahay no mitady hoe amin'ny fomba ahoana no amoahana ireo rano ireo, amin'ny fomba ahoana no hijerevana ihany koa dia n'izao atao hoe vahaolana maharitra
fa tsy isaky ny avorana dia andeha hidina foana ny commune andeha amoakandreo randreo fa so zany zay dia fa sady mihevitra ihany koa ny amin'ny hoe amin'ny fomba hoana no amoanandreo randreo isaky ny misy ny rotsakora. Ho an'ny androany dia anisan'ny resaka noresahana ny mahakasika ny teleferika eto Madagasikara satria dia raha fantatra tany amboalohany fa trosan'ny fanjakana malagasy ny fanamboarana ny tetika sa teleferika eto Antananarivo dia nanambara ny fitondram-panjakana fa tsy trosam-bahoaka izany, tsy tokony hofitana ny vahoaka ho ny dokotera Andria Mamizafy tao anatin'ny fandaharana miara-randresaka tamin'ny Germano Menjanahary ho an'ny androany. Lainga ny filazany An'ny Rajoelina fa ny vola azo avy amin'ny teleferika ihany no andoavana ny trosa momba izany sy ny filazana fa tsy trosam-bahoaka ny fanamboarana ity tetikasa ity. Io no nambara ny dokotera Andria Mamizafy Ignace raha nitondra fanazavana momba io teny io. Ny parlementaire malagasy ny gouvernemanta malagasy no nanasony ny fifanarahana koa tsy afa miala amin'izany ny volam-bahoaka ho iatrany ny fanazavany. Gouvernemanta malagasy no nanosony an'ilay fitrosana mbola nankatoavin'ny Assemblée nationale malagasy zay solombavam-bahoaka malagasy zay misolo tena ny vahoaka malagasy lay fitrana dika zany trosan'ny vahoaka malagasy zany iny ka na inona tena dia trosan'ny vahoaka malagasy zany ilay trosa. Hoe lazainy manko hoe ny vola azo avy amin'ny telefilaka ihany ny ameranana an'ilay trosa. Ny fomba fandoavana trosany ivelany dia direction ray ihany, direction des dettes extérieures no mikarakara ny trosany ivelany eto Madagasikara fa eran-tany fa tsy misy BDB zany. Dia ny vola aloha amin'ny trosany ivelany tsy vola ariary sy ny vola azonao eto an-toerana eto amafisina sady tsy vola ariary sady tsy vola azonao eto an-toerana eto fa recette d'exportation vola azonao amin'ny alalan'ny fanondrananao entana any ivelany. Dia atao voatra ohatra manondrana entana ivelany sikany ohatra letchi, makamba etc. Zay ny antony anaovan'ny fanjakana hoe tsy maintsy averina mody aty ny recette d'exportation satria ny recette d'exportation tsy an'ilay olona tompony entana fa ny équivalence en ariary no an'ny tompony entana fa le vola any devise iny an'ny fanjakana malagasy dia amin'ireny raha tsy diso 5% avy amin'ireny no andoavana ny trosany ivelany. Tokony sahelazany marina amin'ny vahoaka malagasy ny mpitondra fa tsy anyaro sarony rehefa misy ny fimenomam-bahoaka amina zavatra tahaka ireny ho iatrany ity mpanohy politika ity. Le hoe non compensation des recettes et des dépenses dia zao ny vola miditra amin'ny fanjakana dia azon'ny fanjakana ampiasainy amin'izay ampiasana anazy ihany. Ka raha ohatra zany ka manome ohatra hoe mahazo 5 millions d'ariary ny telefilaka dia amen'ny telefilaka ny fanjakana satria tsy ny telefilaka ho amin'ny mandoa direct an'ilay trosany fa ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ilay direction des dettes extérieures mandoany iny izay vola azony amin'ny recette d'exportation. Dia raha ohatra zany ka hoe à condition anatin'ilay zany hoe raha mahazo 5 millions d'ariary le compagnie migereny le telefilaka dia alohan'ny ho an'ny fanjakana malagasy andoavana le trosa extérieurany ny 500 000 ariary. Dia le 500 000 ariary iny lasa recette any fanjakana iny dia izay ampiasan'ny fanjakana iny ihany nandoavany karaha mampiasany iny navidianany tômôbily iny navidianany lasantsy iny sisy dika zany. Zay ny atao hoe non compensation des recettes et dépenses fa tsy milaza mihitsy hoe satria name 500 000 ariary ny telefilaka ameranana le trosany dia tonga dia le 500 000 ariary iny alefa fanjakana malagasy any amin'ny direction des dettes extérieures tsy manao an'izany tsy an'izany raha ranony lolotro zany tsy azo atao zany satria ny direction des dettes extérieures dia vola devise no andoavany iny fa tsy vola ariary. Ankoatra ny lainga ataon'ny mpitondra amin'ny vahoaka dia mbola olana ihany koa ny mahatsilahara-pamehana io tetikasa io manoloana ny olana maro lafy izay atrehany vahoaka malagasy amin'izao ho iatrany ny nambarany. Lalam-pirenena maro no mila fanamboarany eny fa naneto an-drenivohitra azy amin'izao ka tokony ireny no atao lahara-pamehana miaraka amin'ny sosialin'ny vahoaka. Inona ny dikan'ny teleferika amin'izao ranobe mahabetraboina eto an-drenivohitry ny firenena izao ho iatrany ity mpanohy politika ity. Ny ompanabezaka tamin'ny sosialim-bahoaka ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany anisan'ny namotsy-pototra ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ny solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry. Ravirazafy Mahina sy Tahiriny Ainary no mamintina amintsika ny andindinina izay. Tsy vaovao intsony no hoe dibo-drano ny any amin'ny faritra Iva. Samy mahalala ny rehetra fa vokatry ny fako misy avovona sy ny vodi-dravitr'asa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ary ny tsy fisian-dravi-panajariana ny tany mazava no anton'izany. Lasa fitadiavam-bola ho an'ny komuna ny resaka fanorenana sy fanotorana tany eto ka izay no vokany isaky ny fotoam-pahavaratra. Etsy an-daniny manampitrotraka ihany koa ny tsy fahaizan'ny tompona andraikitra manentana ny vahoaka amin'ny fahadiovana. Ny fanontova-tany aloha voalohany indrindra Romblé. Tany io na tambary io indrindra fa ny fanotovana tsy ara-dalàna. Io zany.
raha anao an'io raha hoe tsy maintsy atao io de jerevy tsara ny irrigation jerevy tsara ny famoahana ny raha fa zaka tsisy politika any zany e mainy anototra fotsiny satria misy bisina io fanire vola be io ary zay indrindra vola be any zala commune urbaine tsy mivahoaka tsotra manana fahafahananao rambole zany sy afaka hoe mahazo permis zay indrindra zay aza varotana saka be ary raha manana 50 millions vahoaka tsotra hoe mba hanangana trano tsy rambole mamaky azy fa tonga de hanangana trano izy amina toerana ahafahamanangana zany donc zany atanàn-dehibe koa lafo ny fanotofana zany raha atanàn-dehibe manina moa anao no fantofana na any amin'ny toerana hafa ianao no anao de any anao no mijery Antananarivo ary ty efa tery fandehanany rano salagana eo efa tena sarotra ny ponina mebetsaka mbola etana hoe ny fanotovan-tany no atao de izy za politika anareo zany zay na hoe tsy mahay mitatana ho anareo ary izy efa nitsotra teo ke ianao misy andriamato ministra no nitsotra hoe tsy ampy ny teknisianina mahay ao amin'ny commune be Antananarivo izy sy ny ministera de zany tenao mbola peany any le commune amin'io diso zany olona tsy mahay no alenareo mpiaramiasa nareo misy mahay ny malagasy tompoko fa nareo mijery couleur politique nareo misy gasy maheto fa tsy atsonareo le olona ny akamakamanareo ihany népotisme favoritisme fa mato izy maiky oatra reny fanira aloha de fatany hoe incompétent zany ny olona mpitatana amin'ny commune sy ny mpitatana ao anatin'ny ministère ao anatin'le izy no tena zany teo ao anatin'izay ny faharoa mahatonga an'io rano miakatra be io de efa nazavako teo fa feanyresahako anatin'le io fako amin'ny savovona sy ny tsikafony io de tsy diovina le lakan-drano andehanana miaritra ny mafy ny madinika manampy ny fahatapahan-jiro matetika ny tsy fandriam-pahalemana fiakarana ny vidim-piainana izao dibotrany indray ny toeram-ponenana tokony atao mifanaraka ny fandaniana sy ny fahatapahan-jiro matetika ny faktiora alohan'ny mpanjifa hoy ny solombavambaoka Totosoa fa tsy vao mainka atao mitangana tsara hoe roapolo isan-jato ny jirosoany no mandeha de tokony roapolo isan-jato ny faktiora ihany no alohan'ny olona zany amin'izao fotoana zao fa zao ke de mahakaiky hatramin'ny misy ny délestage ny fahatapahan-drano faniry de mitovy ihany ny alohan'ny olona ao anatin'le izy vao mainka ary miakatra le izy ka tokony ho tonga saina ny fanjakana amin'izao fotoana tsy mandeha ny betsaka no mandeha tsy mandeha no betsaka zay indrindra sy ny rano ka hoana moa ny facture nalohan'ny olona mitovy tamin'ny ataona mbola alohan'ny olona amin'izao tokony mena roapolo isan-jato folo isan-jato no facture alohan'ny olona amin'ny jirama amin'izao fotoana izao fa tsy hoe facture nalohany tamin'ny mois de juin juillet mbola alohan'ny any amin'izao fotoana izao tsy raha rany kosa zany hipiritapaka ny jiro hipiritapaka ny rano sakafo hoanina ro zarafa hoaniny amin'izao fotoana izao tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahako anao nanaraka izany hatramin'ny farany fandahara-potoana ho aranao rehefa avy eo dia ny global news tahaka ny mazatra aorian'izay kosa ny série clim épisode fahatelo sy faefatra no arahinao rehefa avy eo aorian'izay ny romansary LOL USA ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ao amin'ny manaraka indray tompoko